Jesus,
Andriamanitra ny maritoto izay. Satria mino aho fa efa neny mivavaka ny raha tsy mitombotombo finoko za satria zay ny finombonantsika rehefa mivavaka eny ny tombo ity lohateny androany ity no azonazaina fa lohateny ivantana tokoa izy ity aminareo mitantana tiako mihitsy ny mba tena anaranareo tsara ity tolana men'Andriamanitra ity hatramin'ny alina nagataka tamin'ny tompo ary nanomboka efa maharandraina tany aho ny zavatra vitsivitsy napetraky ny tompo tato anatiko ary nampahafantarin'ny tompo any zavatra tokony folazay hoe hoe ifantoka be dehibe aminareo ny tompona andraikitra ny tompona andraikitra eto aloha ngamba dia tsara fantarina fa indraindraitsika eritreritra fa ny mpitondra orinasa na tompona andraikitra ambony any no tanenina fa na dia manana mpiasa ray azy ianao mpanampy ao an-trano dia tompona andraikitra na manana varotra kely ianao dia mety misy olona irakiraka ao tompona andraikitra ianao anania manko amin'ny mietreritra fotsika fa le olona ray ambony ary tana orinasa be tsia raha vao manana olona ianao ianao mandray karama dia tompona raitra ianao ary fantoka aminao vantana mihitsy aho idiavatra ity zany olo tsy midika ngamba amin'ny fotoana manaraka dia izy ihany ho an'ny mpiasa ray rehefa eo satria veriko fa tsy mandeha miaraka reo any amin'ny firenena esana ihany tena azo lazaina fa champion du monde moa izy ireo tamin'ny 98 fa tena champion du monde moa izy ireo amina fitokonana sy misy andro misy zay tsy nahelo koa misy griminery tena lazaiko aminareo fa tena miaika zany raha mbola eto ambony tany dia tena maheno foana mihitsy aho fa mitokona ray olony ary mitokona ray olony any mitokona isan-karazany zao ary tena rehefa mandinika toy zao hoe inona ny mahatonga an'izany dia androany aho mino aho fa hitatsika ny tena lakle ny fampandehanana ny orinasa na ny fampandehanana ny asa araka ny tenin'Andriamanitra tsy hevitra kobriko tsy hoe tsaiky efa anano marina fa ny asa tamin'ny asa-panjakana nandritry ny 20 taona isaraitra ihany olona zony fa tsy zay loatra ny tena zavatra tiako izy tonazy fa ahoana ny tenin'Andriamanitra mba tonga antsika mao tsy eritreritra manao hoe sao dia eritreritra io lalahy io fotsiny zany sao dia zavatra hitany fotsiny tsia fa ny tenin'Andriamanitra no tsy maintsy amorerantsika ny fanazavana amin'ny farany aho dia ezaka mba hanao antso atsika zay manana andraikitra
Tsy hitako tsara va? Tsy hoe tona orinasa ihany na tompona ndraiky tamin'ony ihany, fa rehefa manana olona ianao ka mikaramana aminao. Anisan'izany ny tokantrano tsara avy izay manana mpanampy ao an-tranony. Ianao zany le eto an-tany zao. Raha mandinika tsara dia mahatonga nyity korontany ity tsy dia tena miankina loatra mipiasa. Ireo mpiasa ora ny tompona azy dia nefa matetika le mpiasa dia menatsy zay le mpiasa. Fa rehefa mandinika tsara mihitsy aho tena Andriamanitra dia ny mahatonga ny fitokolana na ny grivy dia tsy fahafantarany ny tompona raikitra ny anjara toeran'Andriamanitra ao amin'ny asa sasany. Izy ty raha ohatra ka azo tsara dia ty lohateny ty ngamba dia ny hoe ho an'ny tompona raikitra kristianina. Zany hoe kristianina zany no ifantarana. Nefa raha tsy kristianina zay anao mandre an'ity dia hitarika anao mba hanatona zany mba hahazahoany ny orinasanao na ny raiky tao ambe tsara. Hoy aho hoe miankina indrindra amin'ny tsy fahalalan'ny olona ny anjara toeran'Andriamanitra eo amin'ny asa no mahatonga ny fitokonana. Raky namarako teo hoe tsy dia tena miankina loatra amin'ny mampiasa izy io. Raha ohatra mihitsy jerentsika ny ten'Andriamanitra misy zavatra tena tsara fantatro tsara. Ary raha tsara teo ary tena dinio ten'Andriamanitra rehefa fanetrano any ianao. Fa misy zavatra tena tokony ho fantatro. Ny voalohany indrindra en Genesis 1:5 dia zao: Jehovah Andriamanitra no manome ny asa. Hoy izy ao amin'ny 5 hoe ary Jehovah Andriamanitra nitondra lalelao izy ka nampona azy tao amin'ny saka edeny hiasa sy hitandrona azy. Hitandrona ny tena hitandrona dia mitandrina dia vahiny dia karazana gestionnaire. Adama zany hoe dia napetraka Andriamanitra saka tao amin'ny saka edeny mba hitandrina sy hamindra ny famehny asa rehetra tao. Andriamanitra itsy no manome, tsy Adama koa no tianao ny asa. Ka na inona ndraiky tsika sao dia eritseritra mankanao hoe avamiko ty asa ty na hoe volako ny ngeza be dia be ka raha ny ten'Andriamanitra ny jerena dia Andriamanitra ny itsy no manome ny asa. Zavatra tena tokony io fototra iorena ny asa avana na ny kapitana na ny fitaovana na ny zavatra rehetrarehetra ka Andriamanitra mihitsy nanolotra zany any Adama. Fa tsy Adama koa mitady asa fa Andriamanitra no manome. Tsara fantatsika ny andro izy io manko dia zao tarimana tsara mihitsy fa nenay misy olona manko mieritreritra fa hoe ao ny tahaka ny hita Deutéronomie 7:17 ary tokony tarimana tsara ao izy dia zao namarana tarimo izy Andriamanitra fa andrao ianao anao anakapo hoe ny tanjoko sy ny hery tenako na ny tanako na aviriko zao arena izao. So dia eritseritra zany ianao hoe izy ty zay ka zany any namparana ty orinasy ty fa namako kety lova va amin'ny fianakavy amin'ny ray aman-dreny koa kety na no ny herin-tsaika na ny herin-tsaro na ny fahalalako na nanako ty tanyreny fa tsy zany misy tian'Andriamanitra apelana io Deutéronomie dia mampitarina tsara hoe tanyreny izy andrao ianao anao anakapo hoe mitanjoko sy ny heriko sy ny herin-tanako izy na aviriko zao arena zao. Sarotsika tsara zany fa na inona reny ampelan-tananao na inona fitaovana na inona anjara toerana misy anao koa veriko tsara hoe na dia rehetrao aza dia fantaro tsara fa Andriamanitra no manome anao an'io. Avy amin'Andriamanitra io zavatra tena tokony fantatrao gama mety ho lavo ray ve dia avy amin'Andriamanitra dolo ve zavatra nefa mba misy any mba fiazana azy rokonio mba misy any egny io ten'Andriamanitra. Hoy ataonareo hoe ny tsy fahalalan'ny olona ny anjara toeran'Andriamanitra eo amin'ny asa no mahatonga ny korotana
Andriamanitra nanolotra azy io. Zany ege raha midika ndray mandeha avana tany amin'ny tanàna kely anankiray Candonia kely ao Nimo. Nisy fotoana anankiray niarahanay tamin'ireo tomponanay sy niaky tary niara sakafo tao zahay. Dia nisy alotr'Andriamanitra daoliny tao. Fa misy le zanany anjanak'ilay mpanotr'Andriamanitra izay tonga tao. Ary manjomona dia manjomona mihitsy izy io. Dia niteneniny ray aman-dreny hoe zao ngeotsy izy ny tena nahazon'izy io. Tao anatiny adiny roa dia rehetra daholo mifanampy. Adiny roa. Nefa zany zany mpandefa reny confection reny aty Moyen-Orient aty amina conteneur na sao maro. Tao anatiny adiny roa izy rehetra daholo mifanapy. Io izy sakafo aminay izy. Sabe mihitsy nalala fa zay vato dia joro vavolombelona fotsiny maro heron Jesosy na maro fitiavan'i Jesosy. Natonga n'izy io mantsy nisy fotoana tana enonareo miakatra ny rano mitondra-drano. Ka ao amin'ilay stokiny lerana tao tao anaty misy tao bene eo fatao rehefa pré expédition bene. Miakatra ny rano difotra tao ny entana rehetra. Tsika azo raisina na ina des millions d'euros. Zany ao anatiny ray mpimaso. Dia rehefa jonao amin'ny ity dia intéressé be mihitsy hoe mazany. Dia no ny farany nangataka taniko izy mba hivavao azy izy. Mba hivavao azy izy fa tena ao anatiny fotoana sarotra. Dia rehefa natao ny fotoana dia nivavaka ho azy tokoa. Izy moa nangataka hoe mametro tanana ohatra tena reraka be zany izy tena metraro tanana izy. Dia ozy izy ny rainy neva avy eo hoe gaga mihitsy arangamo zany andro izy leva zany. Fa efa lehibe zany zany efa ngambany zany tomponanaiky zany ngamba eo amin'ny 20 taona eo ngambany izy. Le ray aman-dreny mpanompin'Andriamanitra efa ela. Fa zaho izy mbola tsy nahavelany hivavaka ho azy misy hatram'izay. Amboany avy nahita ireo mivavaka aho hoe nametrano tanana. Samba aloha zombana anaiky nametra tanana io. Samba ny tao fiainany. Satria tena izy manaiky izy fa an'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Ary an'Andriamanitra manafoana azy an'ilay mpimaso. Tiako ampiaraka amintsika amin'izany. Tena Andriamanitra ny tompo efana eo amin'ny fanananao io e. Ao anatin'ilay mpimaso dia tsy tanao. Ary nefa koa anatin'ilay mpimaso dia mety hanana be dia be no. Zany mo Andriamanitra azy. Tsara fantatro tsara mihitsy izay. Faharoa, Andriamanitra no mametraka anao. Ny anakay tao voalohany Andriamanitra nanome ny asa. Ity faharotinay Andriamanitra no mametraka anao hiandraikitra. Jereo tsara tany amin'izay indreny nanome ny tsara dia nasain'ny tany. Anakoroa reo nasain'ny tany. Zany hoe nasain'ny tantana amin'izay. Ary io tena zavatra lehibe io. Ianao zany raha nainona n'inona toerana misy anao dia zao. No tenen'Andriamanitra ianao hitantana ny fananan'Andriamanitra. Fananan'Andriamanitra zany na tena dinira fa tsy fanananao. No tenen'Andriamanitra ianao directeur, ho mpitondry, ho tompona andraikitra ihany koa amin'ny fatao tompona andraikitra amana tonga eo amin'ny fahefana rehetra. Andriamanitra tompony fa tsy ianao. Na volanao azy naza volana io ianao mieritreritra fana volako fananako nasa tsia arany amin'ny tenanao tsia zanao io an'Andriamanitra. Fa teneny ianao hitantana an'io. Zany hoe tsy azonao atao totoko ny fitantanana an'izany. Tsy azonao atao izy arak'izay sitraponao ny tantanana an'izany. Ny fandaminao, ny fampiasana ny volao. Tsy azo ny sitraponao atao. Fa tsy maintsy miera amin'ny tompony ianao. Izany tompony Andriamanitra. Tsy mety tsika ngamba zao fanazavana tompoko zao fa dia
jereo tsara ny romanina toko fahatelo amby folo andininy voalohany io a mety amin'ny io a sady mety amin'ny tompona andraikitra io a rehefa mety manana andraikitra mety koa manao fahefana fotry izy hoe tsy misy fahefana raha tsy avamin'Andriamanitra sao tsara angamba zao tsy misy fahefana na ataontsika hoe manana olona ampiasainao azy ianao ohatranao manam-panampy ianao sao dia anao eritreritra tsy fahefana avaminao no mampiasan'io fa fahefana avamin'Andriamanitra na inona ninninona zavatra ataonao na mpivatrona dia misy lahira nataonao na iny na tsara hoe maratonga ambony zany tototra ambony tyta ka hatramin'ny dorona tsotra azadino fa tsy misy fahefana no tsy avamin'Andriamanitra any bokon'ny Daniel izy dia zao lamarina tany hoe ambara-mahafantatra ao izy fa ny avy indrindra no manapaka amin'ny fanjakan'ny olona ka manome izany ho an'izay tiany gama ianao mety teny manao hoe fananako mety azon'Andriamanitra ataony manarana ao an'io asolony olona kafa ny tomban'io tsy takatra raha ny ten'Andriamanitra amin'izay satria Andriamanitra ny tompo-pahefana Andriamanitra ny tompon'ny orinasa Andriamanitra ny tompon'ny asa dia azo zay taokony manolo olona amin'ny fotoana itiavany azy anisany anankiray misy napetrako tamin'izany fotoana mbola ny asa zany misy talano be dia be ny zavatra hoe tsy tokony hipetraka amin'ny toerana io no azo hoe ataony manananao io azo fotsy zao fotsiny namarako aminareo tsy misy olona afaka manala eto amin'ny toerana ity raha tsy Andriamanitra Andriamanitra na izy zany manomboka any amin'ny filopirenena any amin'ny taitsika rany satria fantatro fa ny tompony nametraka tamin'izany ianao io orinasa misy ianao io toerana misy ianao sao dia eritseritra ianao fa hoe zaky manana fahaizana ty zaky ka tena manana fahefana rehetra koa saky fananako io ny zavatra izany nanovan'io ka sao dia anao dia eritseritra amin'izany Andriamanitra no manome ny fahefana ho an'izay tinos fa tsy ho an'izay tianao tsy ho an'izay tian'ny olona koa nay manko rehefa matetika foana rehefa misy reny hoe fametrahana reny everitsika ratsika ny mametraka ny olona isika nataon'Andriamanitra fitaovana fotsiny ametraka azy fa Andriamanitra ny tompo-pahefana mety ny fianakaviana ao anatin'ny fianakaviana koa nataon'Andriamanitra iny fa Andriamanitra ny tompo-pahefana azo lesony anoany ianao io orinasa na ianao aza aminazy hoe iteny ka fananako manokany azo ny ataony manananao androany amin'ny mokafy io zany mbola azo sotra masina ambara-mahafantatra ao izy tamin'mpanjaka tamin'izany fa Andriamanitra zany mametraka Andriamanitra no mametraka ary manome zany ho an'izay ty tao anatin'ny baiboly iny avany na tamin'ny andro Josefa ohatra Andriamanitra misy iny mametraka Josefa ho mpanaraka tany amin'ny tany Egypte Andriamanitra raha manaraka tsara no tany amin'ny telo amby folo taona taminy nanamboarin'Andriamanitra Josefa hiakatra ho any amin'izany fahefana hitondra ny antony tsy azo apetraka fotsiny eny amin'ny fitondrana iny raha ohatra ka mbola tsy niofana satria manjary mielively noho izany tsy maintsy namboarin'Andriamanitra Josefa namboarin'Andriamanitra izy dia Andriamanitra nanome azy ny toerany tahaka zany koa Daniel tahaka zany koa ry Farao tahaka zany koa ry Herode sy ny Plato Andriamanitra no nanome ilay manera Plato dia sio mihitsy hoe zaka manana fahefana Jesosy tsy manana fahefana amiko ianao Andriamanitra no manana fahefana tasany Jesosy moa tsy Herode manana zaka ka manana fahefana andefanao moramora Jesosy tsy manana fahefana azany tsara fantatr'olona mihitsy neneny olona ohatrany tsy tia lala zany hoe Andriamanitra ny tompony io ohatrany tsy tia lala manana fahefana ka lokanao hoe manana fahefana ka miditranao hoe manana fahefana zao zao nampahafantariko anao amin'io tsy manam-pahefana ianao lafa nanao ny fa Andriamanitra no manome anao zay fahefana rano sotra masina zay tena Andriamanitra tompoko hoy izy dray mandeha zao navarany Jesosy mety ny zanak'olona keo dia tsy maintsy mandeha araka izay nandroatana azy fa lozany zay natokana zany tana tsara raha manaraka zany dia hoe ny plan'Andriamanitra efa tsy maintsy ho faty Jesosy kanefa dia nisy mpanapaka nanda fahasahina na nomena ho nama fahasahina hamono Jesosy matateraka sotry maso fa
lozany zay nahatongany zany ten'Andriamanitra. Ny anankiray faharoa zany tiavana dia zao tsara fantatsika Andriamanitra manome ny fahefana. Ho ia hoe manomboka any amin'ny asa madinika izy. Zao zany raha ohatra ka manana mpanampy eny an-trano dia eritrereto foana. Fa so dia eritreritra mihitsy tsy avaonao fahefana ny raha anao anio anasa lama. Zay fotsiny na ny tsiny Andriamanitra no mametraka anao aniraka anio noho izany mila fitandremana ny fanorana azy. Mila tsara mihitsy ny zavatra maro isan-karazany Andriamanitra. Zay mantsy mahatonga hoe no tenen'Andriamanitra tsika hitantana noho izany a misy zavatra tsy misy tandremana tsara zany eo amin'ny zavatra tantarany zany. Ny anankiray fahatelo ravana dia zao io ngamba ny anankiray tena tsy tonga ao an-tsain'olona mihitsy ny anay izy io. Eo amin'ny Romanina tena fahatelo ny folodininy faefatra. Io teny tsy ho an'ny kristianina fotsiny fa na tsy kristianina ohatra. Ny mpitondra jerentsika tsara hoy zay eo amin'ny andininy faefatra dia hoe fa mpanompon'Andriamanitra izy ny tompon'Andriamanitra. Asa mahazo na tsara. Mpanompon'Andriamanitra zany ianao. Mpanompon'Andriamanitra ianao. Rehefa mpitondra zany ianao na andraikitina na andraikitina eto mpanompon'Andriamanitra ianao. Nyrematsika mietretra hoe mitondra filazantsara ny mpanompon'Andriamanitra. Resaka mieritreritra manao hoe mitondra fiangonana ny mpanompon'Andriamanitra. Tsia raha ny baiboly ny jerena dia zao ny olona zay tompona andraikitra rehetra ny toeram-piasana na eo amin'ny fitantanana na amin'ny ambaratongina ny ambaratongina dia zao mpanompon'Andriamanitra izy avereny tsara itenio mba misy tena anakoreo. Zany na mitan'Andriamanitra anao eo zany dia ho mpanompony. Dia mahitreritra ny zany atao hoe olona directeur na tompona andraikitra eo amin'ny sampanara na fatao tompona orinasa koa mpanompon'Andriamanitra. Fatarona mambanetreretinareo zany zay tompona andraikitra rehetra hoe ay ty zany ty mpanompon'Andriamanitra. Mpanompon'Andriamanitra ianao raha isotra masina. Dia ao misy teny vitsivitsy moa nampianarana ny amin'ny tompony andraikitra ao. Fa ny zavatra tena tsy komperaka anao amin'ny fahatelo ty. Ianao zay tompony andraikitra dia zao ho ataon'Andriamanitra ho fitaovana ianao ny raha nametrahany anao eo. Dia hoy izy ao amin'ny Romanina hoe mba hamarosoa ho an'izay manao ny tsara fa hanasazy kosa zay manao ny tsara. Zany hoe misy zany a karazana afatra misy eo mapetraka Andriamanitra aminao. Raha ity fahatelo ty tsarotsara. Fa raha mpanompon'Andriamanitra ianao zany a dia misy tatitra tsy maintsy ataonao amin'ny tompony toeranao. Anao contrat dur ny fitantarana ny orinasa eo orinasa'Andriamanitra. Eo amin'ny fitondrana io mpanamponao ao an-trano ao. Eo amin'io io karazana mpanampy anao eo amin'ny varotra irakiraka ao io. Eo amin'ny mpandamitra angamba anao mandamby io. Anao tsy maintsy anao tatitra eo anatin'Andriamanitra anao ny amin'ny fitantananao an'ireo. Satria mpanompon'Andriamanitra na ampiasainy amin'io. Tsaina tsara ho avy. Fa ho avy ny fotoana zany tsy maintsy anadinan'Andriamanitra antsika hoe inona no nataonao tamin'ireto varotra angamba tsy fantatro na orinasa. Ahoana nataonao zao reto piasy reto? Ahoana nataonao fitantanana ny vola tao? Nataonao inona? Nataonao inona ny zavatra falana natao anaty ho avy ny fotoana tsarovy avana zao fahamelabelarana nataoko aminao zao anoany. Rehefa eo lampotsika ka hifanenao rehefa samy jorona tena tompo isika dia hitanao mamarina an'izao fa hoe ho adinan'Andriamanitra. Izao ianao matoy isika ny tenen'ny mpanompony. Izay moa mampanompony to filazantsara anao tarotra koa zay ho inona nataonao ny mpitandranomasina tsy maintsy mamanomana zaka manomana betetiany rehefa hoe sahapampo hoe zaka taty zao zaka ty zao natao. Ianao koa zay eo amin'ny asa zay andrasa raikitra io. Ahoana ny fanomananao? Dimy tsara zay tsara fantatsika zao diavana. Ary eo ro telo no anankiray tsara fantatsika fa miankina amin'ireo riavana mampikorotana sy tsy mampikorotana ny toeram-piasana. Ny fitokonana misy karazany fitokonana. Ny olona kely atao mitokana dia izy le amin'ny dombo marina fotsiny tsy mety miasa dia milahatra ery manao patron.
fitonan'ny olo zay zavatra tsara fantatsika mihitsy eo nio fahatelo zany a no zavatra anankiray tena tokony eritreretonareo aza mietrehitra zany nareo fa zay mito filazantsara ihany nolon'Andriamanitra fa ianao koa mpanolon'Andriamanitra dia mametraka am'izay tsika amin'ilay vaniteny inona tony atao zay manko tena zava-dehibe hoe raha ohatra zany a manao dobo be fotsiny mpiasanao tsy mety asa raha ohatra ka manao be famarina fotsiny mpiasanao raha ohatra ka mitokona koa ny olona inona ny tokony atao zay tena zava-dehibe zay tena zava-dehibe misy zavatra vitsivitsy tsy tokony ataonao eo angambany tena valin'le fanontaniana eo fa ny zavatra tokony ataonao zany a dia ny mamantatra ny tenanao manoloana an'ireo hevitran'Andriamanitra raha eo raha zavatra telo raha ny zavatra telo eo no hevitran'Andriamanitra dia zao aiza ho izy ny fiainanao mitondranao ny asanao hatram'izay mamino tena zany zay zavatra anankiray voalohany mandinika ny fiainanao manoloana ny tenan'Andriamanitra hoe raha izany tokoa azy no izy aiza ho aiza ny misy ahy zay zavatra tokony ataonao zao raha misy zany ny mikorotana raha dobo ny mpiasanao tsy asa ny zavatra tokony atao voalohany indrindra aiza ho aiza ny tenan'Andriamanitra tokoa zany ny tena misy ahy nitonako ny tiasako ty ny toerana misy ahy ny fomba raisako ny asa manana ny fomba raisana ny toerana misy ahy aiza ho aiza eo anatreny tenan'Andriamanitra zany tokony ataonao raha kristiana ianao raha tsy mbola kristiana ianao dia zao androany ianao a dia ny zavatra ataonao a ny mampiditra io Andriamanitra io ao anatin'ny fiainanao hiaraka hitondra aminao zay no menandray an Jesosy zay no ataonao zany hoe manova mihitsy ianao zany ao aorianan'izao karazana fanazavako a dia mila manova mihitsy ianao ny fanapahan-kevitra ao zany ny akle voalohany eky matontan'Andriamanitra manova ary tsara fantatro zany mandika ny tenantsika manoloana ny toeran'Andriamanitra mikasika ny asa sy ny rehetra zany aho karazana mampitonga antsika mako a tokony andeha ho azy zany satria ny olona tena mitantana ake mahay mijery manao jerikina rehefa mitantana ianao a rehefa misy zavatra tsy mety a dia mandika hoe fa inona ny tsy mety fa tsy avy le manometsiny hafa fotsiny tsy avy le manometsiny manodidina fotsiny ka zao matonga anio ka zao matonga anio iana matonga anio iana tsy zany mihitsy ny fomba tadiavin'Andriamanitra inona tokony atao mamantatra ny tena eo anatreny tenan'Andriamanitra hoe aiza ho izy tokony nekely ve fa Andriamanitra nanome ahy eo azy nekely ve fa Andriamanitra nanome ahy ho tokony andraikitra nekely ve fa mpanomboka Andriamanitra aho napetraka eto dimy tsara zay raha mbola tsy eo reny androany aoran'izao fanapakevitra tokony ataonao zany raha tianao nahita fompianaka davatra sarobe ty zavatra toko anao tena lazaiko anao mihitsy ny anankiray faharoa manomboka aloany ovay ny fomba fijerinao ovay ny fomba fijerinao ny amin'ny eritreretanao ny amin'ny onasanao io hoe inona ny zavatra manokely anao matetika mantsy leha rehefa manana orinasa na manana zavatra tantanana dia zao ny zavatra mibosesika ao anatio a dia ny ananana tombotso betsaka tsara ho anao ny nazahoana tombony be dehibe ny ampaniarana tsara mba afinaritra mba hitako fifaliana mba hitako fiadala hikarakarako ny angona mampilamina le menakafy zany matetika rehefa manoka manonasa dia rehefa mahazo finabe zay a hitatra ny orinasa dia manao activité hafanao a dia mitombo zany fijeny matetika mahazo ona tombom-barotra isiny fiadarana isiny fifaliana isiny vinahitra koa manoloana ny tany aman'olona rehefa manosy tsara iny andrina reny patron reny mpanana zany tadiavin'olona ovay fijerinao manomboka aroany zao ny falaza ny kokoa tiaka voalohany fahafolany fanakakely na inona ataonareo izy da ataonao atao voninahitra Andriamanitra ny fijerinao manomboka aroany dia zao ity orinasa ty ataoko voninahitra Andriamanitra zay no atao vivony centre asivo sotra misaka eo
roanao hoe eto mpivoana tanjaka ndraiky am'izao mba voninahitra andriamanitra sarobidy fa ino ny zany hoe voninahitran'andriamanitra zany ity orinasa ty mba asikotazan'ny olona ho hitan'ny olona hoe zao ny tena orinasa misy an'andriamanitra itodean'ny olona mihitsy hoe manahoana ny orinasa misy an Jesosy, manahoana ny toeram-piasana misy an Jesosy, manahoana ny tokantrano misy an Jesosy, mba itodean'ny olona manao hoe andeha mahianatra nareo zay fa tena tsara zany miaraka an Jesosy zany hoe atao voninahitran'andriamanitra atao vohita eo amin'izany toeram-piasana zany andriamanitra tsy anao mito atao miseho amin'izany toeram-piasana zany andriamanitra amin'ny fahamarinana amin'ny fahadiovana zany atao vita amin'ny alalan'ny fifandraisana ihany atao vita raha samy misy mivarotra be dia be any azao atao vita hoe ty vahitetena mivarotra misy an Jesosy atao vita mihitsy hoe atao ty service ty antena ao Jesosy ka na inona olana ataontsika mivarotra na inona hoe mitovy daoly ny entana rehetrarehetra taditra raha misy an Jesosy ao aminao daoly olona mitangonana zany mampandroso ny asa atao voninahitra Andriamanitra izy inona koa ny anankiray voninahitran'Andriamanitra ianao rehefa tonga ao anaty toeram-piasana io natao hoe voninahitran'Andriamanitra dia zao ho mpiara-miasa amin'Andriamanitra sy milany anao zany ny olona zay mifanerasera aminao dia tena Andriamanitra andray ny famonjena ny olona zay mifanerasera aminao zany hoe raha misy manampitonga aminao mitanjona n'Andriamanitra raha miala ao miovavo fa tsy hoany fotsiny am'izao raha io miala fotsiny am'izao miheverina fotsiny dia tsy mety ny fotoana azy tsy resaka karama mihitsy karama angamba mety hitovy any mety mahasamilona nefa mahafakarany olona fa misy voninahitran'Andriamanitra ao mahatonga azy anitsaka marina koa am'izao voanao renatsika zao fa mety ho sarotra ny filany mety finafina foana nama ianao satria zany asa fa mbola hafa zany ianao hoe orinasa misy an'Andriamanitra zany na dia ny fiarahamonina fotsiny zany ao asa ny fantatra zany hoe andeha hiasa dia ketaketaka no ampiasana ao dia any ampiasana dia zay eritreritry ao veraka tsy fahadoana foana tsy mba misy fifaliana tsy miasa be io mo nefa fivelomana ka tsy maintsy andeha tsy mba zany mihitsy ny zavatra andiavan'Andriamanitra fa zao raha ianany zany olona dia hoe andeha izay ho any ampiasana satria ahitana fampairezana ahitana fifandraisana hampahadiovanao zany tandiavan'Andriamanitra zay le atao hoe atao voninahitran'Andriamanitra zany hoe ny olona zay tonga ao anaty toeram-piasana misy anao mitadiavan'Andriamanitra miara-miasa aminy ianao mba handray famonjena olo io zany ndeton'Andriamanitra manomboka andromany zany ianao rehetrarehetra dia zao jery tsara zay olona matoy io na lefa n'Andriamanitra aonareo tiana Andriamanitra mena famonjena tiana Andriamanitra reny famonjena io zay plan matoy le olona lefa n'Andriamanitra mitoeram-piasana misy anao tadio tsara ihany no tay fitadiavam-boly fa amin'Andriamanitra zany mandalo zany mety levony zany afaka 70 taona 20 taona fa tena nefa san'Andriamanitra azy aminao dia ny anana miantony amin'ny fiainana manak'izay karaha na ianao azy tsy manatoka manak'izay taonao tokoa ny anomeny io zay no natonga hiteny aminao hoe andromany manam-pahevitra anao hanaiky anao Jesosy iaraka aminao miaraka efa tena atao diongonantoka amin'ny fiainanao Andriamanitra miaraka amin'ny tompona naikitra Andriamanitra zay le hoe atao voninahitran'Andriamanitra ataovy manana anjara ao anatin'ny toeram-piasana misy nao Andriamanitra indreto mparitran'Andriamanitra tany ampilalany masina ny azy dia zao ny nataony manana orinasa izy asa tena koa zareo dia ny azy mety doany ty na ohatra ka any amin'ny orinasa ngezabe io na tompona raiky tambony ianao na ohatrano azy dia ny tombo-maritra na ny vola aminy dia manokana mihitsy izy ho an'i Jesosy ho an'ny asa'Andriamanitra zay hoe ton'Andriamanitra izany natanazy aloha ity atokako ho an'Andriamanitra ty atokako anay menakavy ty iteny atokana ho an'ny orinasa tsara teny ity ataony voalohany ty tsy azo kasiana na tsy manana azy satria amin'ny tompo raha tsy miara amin'ny tompo
tsy mety raha hoe Jesosy mba asosiété dia fahita no nasy nisy Jesosy tsy nivavaka ny Jesosy zany zany tsy vavaka ny Jesosy hoe efa niakasy rano tomba dia natsara fahita ho na ny volan'Andriamanitra tsiritsira zany misy ka mananaraka Jesosy nefa zao alonay taka zao ihany alonay vavaka amin'ny sambo alonay makany amin'ny maka zavatra fanamboarana ny toninaro reny alonay fa tsy zany atao volan'Andriamanitra ataovy anitra ny olona ataovy anasinahatra ny olona mihitsy hoe fa ny olona manana Jesosy ao anatin'ny toerana zao averiko tsara fa manomboka aminao zay manana mpanampy nady anankiray azy zany zavatra tadiavin'Andriamanitra aminao tian'Andriamanitra tena zakontaovy tombon'andro Andriamanitra zany igny namana ny tiany tompony aminao e iasa aminao zany andro zay averiko atsika araka namarako teo hoe mandalo ny senany mandalo koa ny fananana fa ny fotoana ny olona eo amin'ny tompony avy zany ny tena rena saropity zay nitaona olona anankiray miala amin'ny fotano izy dia tahaky ny kitana anankiray mamirapiratra mandrak'izay toy dia azo kitana iny avao zay miaraly amin'ny tena Andriamanitra miaraha miasa ao ny tena Andriamanitra koa dia misy tolana men'ny tompo any amin'ny Kolosianina tompo 5:20 zao no marina hoan'ny tompona raiky hoe hoanareo mpanompo izy hoanareo tompo hoanareo tompo zany hoanareo patron hoanareo directeur hoanareo tompona andraikitra ataovy amin'ny mpiasa na mpolopolao izay mana sy izay mety jereo tsara mana sy izay mety matonga raha manany olona tompony indrindra amina orinasa matetika izy mahita fa misy volamiditra ao fantany fa misy bénéfice ao satria izy manana raitra izy izany fitaovana mampita le fananany fa rehefa tonga kosa rehefa izarana dia tsy tanteraky le hoe marina sy zay mety hoe ataminao tamin'ny voalohany e matetika rehefa mitondra orinasa dia mipesaka tsy maintsy anato mipesaka ny aho fa mipitiny mankany mpiasa nefa izy mafantana tsara misy vola be miditra ao satria ny herintsay sy ny herimatiny miasa noho izany ataovy zay marina za tsy tena ataovy zao karaha manao zay fa ho zay ataovy zay marina sy mety mila mandinika tsasika fa nangenatsika zao fantatsika tsara fasairana fa nantsika zao fantara tsara fa misy zavatra manery zany indrindra nay mahatonga ny mpiasa hoe maganakaratra matonga tena ampiasana da nay mahatonga ny mpiasa satria nao ianao tsy mety manao ny marina sy zay mety terera fa manay miasa terera mana tsy maintsy miasa dia rehefa tsy afaka maloatra izy manodina misy zavatra tsy misy tomponao ny matonga isika raha manomboka kristianina nge Dios ny teny sotra masina aza ny hevitra zay ihany ny teninao ihany mivoka hevitra mihafa zany iny ny kristianina aza ny hevitra ny tenanao ihany fa mevitra ihany mba fantatrao ny problème any olona koa marina fa mety tsy amin'ny vola ihany iny tsy maintsy anapiny azy fa betsaka ny zavatra tokony iananao aminy ary anankiray fa hevitra farany amana zao mba mienono ny fiaman'ny mpiasa mba mizara ny aino ny afi miainono ny fitarainan'ny olona fa aza ny aino zavotolaka ny ayan'ny marina miainono fio ilaina ny fanakamivotsy ilaina amin'ny resadresaka da mety tsy teny olo zany zapatro za mila le fanenanela la pasao de tao zana ilaraka aveo tsy zany mila mifanatona mihitsy amin'ny olona entinao anao mampafantatra azy amin'ny Jesosy igny havan'Andriamanitra nefa nidina tety ambony tany nanatona anao mba fantatrao zany Andriamanitra tanindano zany nidina manatona anao balota anatona balota fa ianao zany fitiavan'Andriamanitra zany entina mandresy lahatra ny olona entina zany entina mandresy lahatra ny olona tao-tany ataovy izy zay marina sy zay mety raha olo iavana azoko lasaina fa milamelarana tokony fantatsika mbola izy dia mipiasa malaka fa ity dia ho amin'ny mpitondro ka izao
androany matoa tonga ty fanazavana ty a miaosonao ny tonga apetraka teo ny fanazavana fitaritra lehibe eo anatrehantsika zany mifakitsika samy mijery tena ny eo anatrehany zany aiza hoe zany misy ahy ela loatra zay tonga eto sy zay mandeha ty fanazavana ty na aiza naiza fitaritra lehibe andiovana misy ny fotoana raha tianao voalohany indrindra anantony amin'ny maorak'izay ao satria mandaritra fiainanao sy ny fany Asandratra izay le hira fa dia horentsika eo izy hoe manao tokoa zany hoe fanatratana an'Andriamanitra.